Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques, vous présente... Mila paikady mazava ny fampiavana-pirenena raha nambarany filohan'ny FFM androandry. Mila vondrona ihany koa raha nambarany trano ireo milaza azy ho mpampiavana izay mbola ahitana mpikambana manodidina ny 50 hatreto tonga androandry rehefa avy tany Togo sy Afrika Atsimo ny filohan'ny FFM manjery ny lalana ho diavin'ireo firenena roa ireo tamin'ny resaka fampiavana-pirenena. Mahery ny 10 taona isan'andro ny vokatra nivoaka ao amin'ny komuna Ambanivohitra Mahitsy, karazana legioma akoatra ny akoho sy ny atody. Manondraka ny renivohitra ny ankamaroan'ireo vokatra ireo akoatra ireo mivoaka makany amin'ny faritany. Mijanona eto Madagasikara nefa ireo vokatra ireo no ny olana amin'ny kalitao izay tsy mifanaraka tamin'ny filahan-tsena iraisam-pirenena. Farany vahiny Michel Ranardzon anatin'ny zanam-pandarana question d'actu Izafy Mahova cherche mpikambana amin'ny club de développement et éthique iresaka ny lafiny toe-karena miompana amin'ny mijery todika amin'ny fampandrosoana nisy tao anatin'ny 6 volana nitondran'ny filoham-pirenena ankehitriny. Ny andindiny izay avy hatrany. Aiza kosa e nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loteny ankalamanjana dia miteraka aretina maro mampiasa cabinet. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakely 033 12 606 92. Ny 2 novembre ka hatramin'ny 1 amin'ny 3 décembre tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Baolay mety azahoana télévision 3D Chongong 42 pouces sy réfrigérateur Hisense. Tsotra ny fandraisana anjara, mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina. Tongava ianaro manatona ny tranombarotra Baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavam-be. Fisarihana ny 1 amin'ny 3 décembre. Baolay, ny tsara trano. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au Parc des Expositions Forello Expo Tanzumbat du 6 au 9 novembre et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries aluminium et volets roulants. Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Aiza kosa e nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loteny ankalamanjana dia miteraka aretina maro mampiasa cabinet.
dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tomboka lasy tomboka avy amin'izao alahady arivo izao miarabanao ary manasana mindray anaraka ny fampahalalam-baovao. Ny pejin'ny politika avy hatrany anokafantsika ny fiarahana amin'ny tianio ity fampihavanam-pirenena mbola afilavitra tsy azo amindrona aloha hatreto. Mbola tsy fantatra marina izay tarika azy, mbola tsy fantatra ihany koa ny momba ny hitondrana azy. Tonga androany rehefa avy any Togo sy Afrika Atsimo ny filohan'ny FFM ny General Boutarson Charles nijery ny lalana no diavin'ireo firenena roa ireo tamin'ny resaka fampihavanam-pirenena. I Togo izay efa nandalo ady hatrano sy krizy antaonany maro ary Afrika Atsimo afaka tamin'ny fanavakavam-bolokoditra mbola paikady. Ilaina mazava ihany koa raha nambaran'ny filohan'ny FFM androany no ilaina eto Madagasikara mila avondrina ihany koa raha nambarina hatrany ireo milaza azy ho mpampihavana rehetra izay mbola hitan'ny mpikambana manodidina ny 50% hatreto ihany koa ny fandavan-tena ara-politika ny mpitondra. Ny filoham-pirenena fetsakilan'izay mbola nanamafy fa izy no hitarika ity resaka fampihavanam-pirenena ity. Fanampanazavana. La réconciliation ne se décrète pas. J'ai vous andehananao j'ai foana mety teny zareo fa tsy maintsy misy volonté politique aloha avy amin'ny mpitondra ahafahana mametraka azy amin'ny tany fanjakana fa tsy maintsy mahasapa zany avao. Ohatra nisika ity zany BDP ny mpampihavana donc tsy maintsy ianona zany tokony mba misy volonana aloha iza marina zany tena fampihavanana iza ny ampihavana ary ino zavatra kendresaka aminy sao dia mbola moafotamandry ray koa. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray sady voahitsaky ny fiaran-dalam-by teo amin'ny tongony no niaran'ny fanolanana ny ramatoa iray tokony ho 70 taona tetsy amin'ny fokontany lalam-by afaky malialina ny trangan'izany zava-doza izany ka roa lahy no ifampitadiavana ankehitriny. Lehilahy iray izay voalaza fa mpanolana ary mandamafy izany kosa no voatazona treto fanadidina hoentin'ny Mikaela Ramarolahy. Tamin'ny valora sasany alina no nahazo fitarainana nataon'ny andrimasom-pokon'olona tao amin'ny commissariat de police tao amin'ny Madaray. Milaza nahazo ity ramatoa iray maty ity. Tapaka ny tongony akavanana ary efa tsy teny amin'ny tsony ny akanjony. Raha nambara mponina teny an-toerana dia hoe voaolana io ramatoa io taoriany ny loza nahazo azy. Voahitsaka io izay vao naolany zalahy. Izy le mbola tsy voahitsaka zany izy tsy naninona fa voahitsaka izy vao naolany le roa dia metany tao. Tranga tamin'ity vona ty zany a tokotokony maly ariva tamin'ny 7 alina 7 sasany alina dia nisy ramatoa anankiray a zay voahitsaky ny masinina ny tongony a dia tavela teo le ramatoa dia raha tavela teo le ramatoa dia nisy andian'olona telo na efatra teo a nibatan'ilay olona nalefany eo ambadika eo a dia tao no nanaovan'izareo herisety. Raha ny vaovao azy kosa avy tao amin'ny commissariat polisy tato Madaray dia efa misy lehilahy iray voasambotra. Laza ho tsy nanolana nefa io lehilahy io. Roa hafa kosa no ifampitadiavana ankehitriny. Mbola tsy fantatra izy ireo mazava ny nahafaty ity ramatoa ity. Tsy mbola azo antoka ny hoe mitombina sa tsy ny fanolanana ny aloha sa taoriany nandalovan'ny fiaran-dalam-by ka voalaza fa navohitsaka ny tongony. Ambaran'ireo tao amin'ny polisy tao Madaray fandrehatra tsara ny jiron'ity fiaran-dalam-by ity nandalo teo ka tsy nahita izany ny mpanamory. Io maraina io kosa vao tonga nakan-drazana tao amin'ny BMH rehefa tonga teny fa nilaza ho tsy nanana fiarakodia omaly alina. Mbola mitohy araka izany ny fanadiadiana. Nahazo vahana ny kaboraraka eo amin'ny fifamoivoizana tatoato na amin'ny lalam-pirenena na eto Andrenivohitra. Tao anatin'ny herinandro tsy latsaky ny valo ireo lozam-pifamoivoizana teto Andrenivohitra sy tamin'ny lalam-pirenena faharoa. Isan'izany ny tranga teo amin'ny lalan'ny Marimasay tetsy Akorondrano fa isan'ireo lalana ahitana lozam-pifamoivoizana betsaka ihany koa ny lalam-pirenena faharoa indrindra tamin'ny faran'ny herinandro iny. Fiarabe maromaro no nivadika sy nivoaka ny lalana araka ny fanadidina antony voalohany mitarika ny loza ny fandehanana mafy ka mitarika tsy fahafehezana ny familiana antony faharoa ny tsy fampitombanana ara-teknika eo amin'ny fiara. Fa ivadika lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray isika tantsama herin'ny Roa mahitsy no azo tombotsoa amin'ny fiara-miasa eo amin'ny région Champagne-Ardenne sy ny région Analamanga. Fiara-miasa eo amin'ny sehatry ny fambolena anangonana ny vokatra avy eo amin'ny commune Mahitsy sy ampanaraha-penitra ireo vokatra ireo. Napetraka omaly ny vato fahizorin'ny trano anangonana ireo vokatra ireo ka inombolona ny ho faharetan'ny asa. Herin'ny Rabary. Maherin'ny 10 taona isan'andro ny vokatra mivoaka ao amin'ny commune ambanivohitra Mahitsy. Karazana legioma akoatra ny akoho sy ny atody. Manondraka ny renivohitra ny akamaroan'ireo vokatra ireo akoatra ireo mivoaka makany amin'ny faritany.
Zany eto Madagasikara ihany anefa ireo vokatra ireo noho ny olana eo amin'ny kalitao izay tsy mifanaraka amin'ny filan'ny tsena iraisam-pirenena. Kooperativa telo ivondronan'ny tantsaha maherin'ny Roalina no azo fiofanana amin'izao fiara-miasan'ny région Champagne Ardennes sy ny faritra Analamanga izao, raha ny fanazavan'ny lehiben'ny faritra Analamanga. Ny fananana tantsaha moa zany dia efa hofanina zareo dia efa misy ny ataontsika hoe ny fandaminana eo amin'izareo dia izy no tena mikarakaran'izay fa fanampiana zany no ataon'ny teknisiana. Ao zany ny atao hoe CNFAR araka ny voavolazako tao manampy ao ihany koa ireo rafitra maro samihafa. Ao ihany koa indrindrandrindra izay tsy adiniko mihitsy ny mpiara-mombon'antoka rehetra izay hiara-iasa amin'ity asa ity indrindraindrindra sy ngianiko manokana ireo lazaina amin'ny teny baiko hoe partenaire technique et financier. Manodidina ny 80 tapitrisa ariary eo ny vola ampiasaina amin'ny fananganana ity trano fanangonam-borokatra ity ary haritra enim-bolana ny asa. Nametraka hiaty eo amin'ny ponina ity fiara-miasan'ny commune tamin'ny région Champagne Ardennes ity. Ny eliny feo fa namidin'ny commune tamin'ny frantsay ny tany. Nandeso izany ny ben'ny tanàna androany nandritra ny kamperinataony. Tao anatin'izay dia misy ny saondresaka mandeha tanàna fa tsika eto moa mahay miresaka tia miresaka ihany dia mandeha ny resaka fe namiditsika tamin'ny vazaha tsy namidy tamin'ny vazaha io tokoa fanaovana fitoeram-bokatra, fanaovana triage, fanaovana calibrage, misy chambre froide eo tokoa araka ny resaka teo dia mba azahoantsika manondrana lavitra hatrany Tomasina Mazanga maninona mora tonga any amin'ny Champagne Ardennes any hita hatrany amin'ny faritra hafa izao fiara-miasa izao raha ny nambaran'ny filohan'ny région Champagne Ardennes. Tany mamokatra i Madagasikara saingy olana hatrany eo amin'ny resaka kalitao. Efa maro ny tetika asa tahaka izao saingy tsy mbola hita izay tena tombony azon'ireo tena tantsaha. Hanao ahoana ny fanaraha-maso ity asa vaovao ity. Fa eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray ankizy miisa 10 zanaky ny mpiasa ao amin'ny boriboritany fahaenina no Soambomanarina no nitolorana fitaovam-pianarana ny alakamisy 17 oktobra farany teo. Tanjona amin'izao hetsika izao ny anampina ny ray aman-dreny na dia efa ray volana ty aorian'ny fidiran'ny mpianatra azy. Ankoatry ny fanolorana fitaovam-pianarana nahazo mari-pakasitrahana ihany koa ireo izay afa-panadina tamin'ny taom-pianarana farany teo. Fanampanazavana. Ny zavatra niseho teto amin'ny boriboritany fahaenina no Soambomanarina dia ny fampitaovana ho an'ny ankizy kitsikony fahafantarana ny fahasaranany ray aman-dreniny tato amin'ny boriboritany fahaenina ny mpiasa zany dia nitondran'ireo fanampin'ireo izy mba ho an'ny zanaky ny mpiasa. Ny ankizy 10 zany no nomenan'ireo izay mitsinjara toy ny cahier, règle, stylo, classeur, kit scolaire azony lazaina hoe complet mihitsy misy hatramin'ny crayon de couleur. Dia nisy ny afaka CPE, bac, BPC no mena mari-pakasitrahana ihany koa izay efa hitanareo teo angamba. Fa eo amin'ny pejin'ny kolotsaina kosa indray ny farina ny 17 oktobra teo ny fanamariana ny 17 taona nahafatesan'ny Joseph Ramanakamonjy izay andrareziny ny hosodoko malagasy. Nisy ny fampianarana hosodoko izay nahitana mpandray anjara 10 ary mbola hitohy isan-taona zany etsy amin'ny sitam-Batonakanga nampiratina nandritry ny 15 andro ny fankalazana ihany koa ny sary hosodoko ny Joseph Ramanakamonjy ka tafiakatra any amin'ny 200 ireo mpitsidika notokanana ihany koa ny lalina nampitondraina ny anarany Tetsy Anjomy nandrify amin'ny trano ny fony fahavelony dia beny namaranina ny fanamarina nomboka teo amin'ny lapan'ny tanàna ka hatreny faravohitra. Fanampanazavana. Zavatra fantatra fotsiny dia Ramanakamonjy ny mpanao hosodoko voalohany voaraito amin'ny akademia malagasy. Betsaka ny voninahitra azony ny fankasitrahana zany na teto toerana na tany andafy na tamin'ny Comore na tany Maurice na tamin'ny Frantsa. Ny betsaka hita androto amin'ny KM ireo koa ny taratasy soratan'ireo olona fanerasera taminy ary nakasitraka ny asa tanany. Ny azoko lazaina hoe misy unanimité angamba ny fiteny azy amin'ny teny vazaha mahafantatra fa olon-dehibe Ramanakamonjy. Fa tahaka ny mahazatra marina antsika ny fampalamba avao amin'ny ity alahady hariva ity ny zanam-pandaharana question d'actu vahiny Michel Ranardzon amin'izany ary izafy Mahova Serge izay mpikambana ao amin'ny club de développement et éthique iresaka eo amin'ny lafiny toe-karenina miompany indrindra eo amin'ny jeritodika ny fampandrosoana nisy tao anatin'ny 9 volana nitondrany ny filoham-pirenena erazana ny mampianina ro avy hatrany indrindra mahakasika izay.
falmerabanao any tokantrano mbola manjoy ny Cool TV amin'izao ora izao tonga soa atao anatin'ny zanam-pandarana question d'actu izay arahanao isaky ny alahady atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ho amin'ity androany ity Andriamatoa Serge Zafy Mahova ka manao amin'ny club développement éthique novahitsika falmerabanao dia tonga soa atao anatin'ny zanam-pandarana question d'actu falmeraban'ireo mpijery ny question d'actu falmerabanao Ramatokely Michela dia falmeraban'ny mpieno ho amin'ity androany ity ny tontolo ara-ekonomika eto Madagasikara no andeha ho resantsika amin'ny vahiny ka ny fanontaniana voalohany avy hatrany Andriamatoa Serge Zafy Mahova nandritran'izay 9 volana nateo amin'ny fitondrana ny filoha Rajaonarimampianina izay inona no mety hoe zavatra nisongadina teo amin'ny tontolo ekonomika teto Madagasikara amin'ny ankapobeany zany dia mahazo lazaina hoe mbola misavorivory ihany ny fomba fijeriny rehetra hoe aiza ny lalakombana tao anatin'izay 9 volana zay satria mbola ataontsika hoe manao tsapatsapa zany sy andrakandrana zany ny mpitondra ankehitriny tamin'ny voalohandohan'ny taona zao laza zao ny premier ministre hoe 700 ny taux de croissance amin'ity taona 2014 ity ary 100 amin'ny 2014 amin'ny ataontsika hoe tapany 3 volana voalohany hitantsika zany fa tsy mitombona zany zay sahalan'isy zay satria raha raisitsika zany ankehitriny ny teti-bolam-panjakana zay dinihany amin'ny antemeram-pirenena 500 no everina hoe ho tratrarina amin'ny taona 2012 ny dikan'izay zany hoe somary apetrapetraka fotsiny zany le sahalan'isa zany tamin'ny voalohandohan'ny taona fa efa manomboka mipotra zany hoe inona marina zany ny zavatra andrasantsika zany hoe tsy 100 zany no andrasana amin'ny herintaona fa 500 ny ao anatin'izay rehetrarehetra zay mbola maro anefa ny ataontsika hoe programme an'asa mbola tsy mipetraka tsara satria mbola tsy tena misy zany ny ataontsika hoe relance économique na hoe fampandrosoana an'le firenena zany amin'ny ankapobeany fa ohatra ny variana amin'ny fanaovana politika fotsiny eo amin'ny antemeram-pirenena be paipaika samihafa manodidina an'le fiainam-pirenena ka misavorivory ihany sy manjavonjavo aloha hatramin'izao mikasika hoe hoaiza moa zany ny diatsika amin'ny lafiny ara-ekonomika azo amboara ve zany fa tsy misy fivoarana ara-ekonomika mihitsy nandritran'izay 9 volana zay tsy hoe tsy nisy fivoarana ara-ekonomika nisy kely ihany angamba fa kely de kely le izy tsy matosika ny fampivoarana ny firenena amin'ny ankapobeany fa raha jerevana anie afaka tonga amba dia hidirako zany le resaka hoe fifandraisantsika mpamatsy vola mpazava le resaka hoe tsika zany tamin'ny voalohan'ny taona nanao an'le hoe politique générale de l'État iny zany dia lanina tao amin'ny antemeram-pirenena tamin'ny voalohandohan'ny taona dia tamin'izay fotoana izay dia efa hitantsika fa somary mikorotana be ihany ny fametrahan'izy io tao amin'ny antemera satria rehefa avy eo lasa nisy ataontsika hoe polémika nanodidina azy amin'izao fotoana izao tsika misy an'le hoe plan national de développement na hoe PND zay zany ny andrasana tsy mazava le fomba fiasa hoa satria zany rehetrarehetra zany anie tokony efa vao mipetraka le fitondrana zany dia tokony efa ataontsika hoe tao anatin'ny 3 volana voalohany dia mipetraka avokoa zany lamina zany midika fa ny fitondrana zany tsy nanana hoe paikady mazava rehefa tonga tao amin'ny fitondrana fa tonga teo izy dia tonga teo ny fifandraisantsika mpamatsy vola zany somary manahirana satria ahoana moa le plan national de développement io efa nanomboka ny dinidineny niaraka tamin'ny mpamatsy vola fa tsika samy malagasy anefa mbola tsy mifandinika tamin'io fa misy teknisianina tany ambadibadika tany manao an'le izy dia tonga dia nidinina miaraka amin'ireo mpamatsy vola na hoe partenaire technique et financier moa filaza azy amin'izao fotoana izao hoe PTF manahirana zany zay fomba fiasa zay satria tokony hiainga amin'io anie an'le politique nationale de développement io le PGE zany sy le politique nationale de développement politique ankapobean'ny ara-ekonomika Madagasikara dia rehefa avy eo miainga rehefa avy eo sy tomina amin'izay ny antsoina hoe politique sectorielle
na hoe raha raisitsika zany raha hoe azavaina tsotsotra la izy hoe ny resaka fambolena ohatra ny resaka mine ohatra ny resaka tourisme ohatra etsetra etsetra fa le izy zany ohatrany zay fomba azahoana n'le vola fotsiny a any amin'ny mpamatsy vola zany ny atao am'izao fotoana zao fa tsy misy zany politika ataontsika hoe matotra sy matipaika hoe aitondrana n'le politika amin'ny économique amin'ny ankapobeny ka mampieritreritra le fomba fiasa zay hoe ny rehefa mijery zany tsika hoe inona zany ny sorodarana ataontsika hoe misongadina politika ankapobeny hoentin'ny mpitondra tsorona aloha fa tsy de mazava satria raha ohatra zany hoe famoronana asa tsy misongadina zay famoronana asa zay raha ohatra hoe fanosehana ny orinasa malagasy salasalany sy kely tsy mazava koa zay satria azy natao tsara ny ohatra tamy teo zany hoe ny benia rehefa niala zany ny crédit agricole banque frantsay niala 51% tao anatin'ny capitaliny beny de tokony raisiny malagasy ny beny de mba nanana banque ny gasy ahafahana zany manosika ny orinasa salasalany sy ny orinasa kely malagasy sy ireo ataontsika hoe artisan nefa le politika tsika amin'ny ankapobeny zany tsy manome ohatran'izay fa ohatrany araka ny teneniko tao hoe mitady fotsiny tsika hoe ahoana ry mpamatsy vola mety aminao reo ve de nisoratanay ty raha mety de toizana raha tsy mety de inona ary ny tokony amboarina tsy ohatran'izay tokony lovana négociation fa inona ny tombontsoa Madagasikara zay ngamba ny zava-dehibe nefa tsy zay mifandehany am'izao fotoana efa andresaka an'izay hoe fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny mpamatsy vola izay ihany ianao ahoana kosa andrara mipetraka ny famatsiany ireo orinasa avy any ivelany na ny antsotsika koa hoe ITE na ny investissement direct étranger eto Madagasikara ny mikasika ny investissement direct étranger sy ataontsika hoe ireo orinasa malagasy amin'ny ankapobeny hoe ataoko hoe hitantsika anie zany mbola ataontsika hoe mijery ny alalin'ny rano zareo tonga eto Madagasikara izy mijery ny alalin'ny rano fotsiny fa tsy mbola tena mitondra vola ny olana manko mbola tsy mazava zany ny politika ankapobeny mpitondra zany ny raha raisitsika zao ny politika minière ny am'izao fotoana zao aloha rariny sy hitsiny raha mbola miantona aloha ny fizarana permis minier fa na de zany ary efa ataontsika hoe tokony efa andinikytsika hoe manana vetsika politique minière le politique minière io ne miainga tokony miainga avy any amin'ny PGE na hoe politique générale de l'État sy le hoe plan national de développement hoe satria rehefa hoe zany politique sectorielle fa ny olana lehibe zany mikasika an'izy io tsy azo zarazaraina ohatran'ny mofo mena kely anie ny amorony arabe ny permis minier satria misy fiantraikany io eto amin'ny firenena ohatra zao tany Roumanie sy tany Guinée ny fitondrana nisy tany zany de tsy nanaiky an'le fizarana permis tamin'ny nataony fitondrana teo aloha de ny zavatra nitranga zany tany Roumanie nitory le orinasa lehibe zany nitory ny gouvernement roumain de mitaky zao zareo 4 milliards d'indemnité de dollars zany d'indemnité ny tsara fatatsika zany de zao hoe voafehatsika ave io politique minière io hoe tokony voafehatsika ane miainga hatrary amin'ny mbola tsy manana permis akory le olona de tokony efa voafehatsika hoe inona daholo misy amin'ny ankapobeny zany eto amin'ny firenena de inona ny zavatra andrasana amin'ny ireo compagnie lehibe hoe tonga te Madagasikara hitrandraka ny arenany ambanin'ny tany hoe tokony voafehatsika zany zay hoe araky ny tombontsoan'ny firenena malagasy fa ankehitriny anisany ambany zany ny sanda takitsika am'ireo ataontsika hoe mpitondra vola
amin'ny resaka mine zany eto Madagasikara. Ohatran'izay zany raha resaka mine ny resantsika. Raha raisitsika zao ny resaka tourisme na hoe fizahan-tany dia mampieritreritra ihany ny zavatra rehako voaingana ny resahany ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny tourisme na hoe ny ministre zany. Mahatonga na hoe lasa eritreritra atsona zany amin'izao fotoana izao touriste avy any Afrique du Sud. Zay manko ny zavatra resahany voaingana. Dia atsika ozy dia mahazo tombontsoa be mihitsy satria efa voafeo izy avy any Afrique du Sud ny fandoavana ny vola rehetra an'le touriste tonga eto Madagasikara. Dia rehefa tonga eto izy dia efa fantatra hoe hoaiza daholo ny alehany sy ny karazany. Mampieritreritra ho zay satria raha vao le voyage organisé ohatran'izay tsisy tombontsoa Madagasikara amin'ny ankapobeny satria zany any ivelany any daholo ny resa-bola rehetra. Ary le orinasa eto toerana koa matetika mifanamboatra amin'ireny tour opérateur ngezabe reny dia avelan'ny zareo any ivelany ny vola azo ka tsisy tombontsoa mivatana zany na hoe kely dia kely ny tombontsoa azo ny firenena malagasy satria no le aty amin'ny artisanat zavatra madinidinika eny zany sisa vidiny eto satria hatramin'ny sakafo zany efa voalohany ivelany ka raha le zavatra madinidinika zany no vidiny eto inona moa zany tena hoe tombontsoa azotsika malagasy. Zany hoe afaka eritreretina ihany ane le eritreretin'ny ministre hoe any ivelany ary zany ny aloha le izy fa midika an'izay hoe tokony misy lalàna mazava koa zany hoe 4% alain'ny fanjakana malagasy rehefa voyage organisé avy any ivelany ka hoe ny vola zany alohany ivelany. Dia tokony jerevantsika zany hoe ohatrinona ny vola tokony alain'ny fitondrana malagasy amin'le tour opérateur manao an'le hoe ataontsika hoe organisation na déplacement hoe packaging moa filaza azy ka zay zao no tokony hodinihana akaiky. Zany hoe azo atao le eritreretin'ny ministre fa le resa-bola ny jerevana. Resaka agriculture koa ohatran'izany. Priorité atsika ny resaka agriculture. Mampieritreritra fotsiny hoe inona moa mahasamihafa ny DAEO sy le fiantsoana amin'izao fotoana izao amin'le resaka éthanol le orinasa vahiny. Efa zay nena tonga ny orana tamin'ny DAEO hoe tsy hakanao éthanol teto izy. Ka eo koa zany tokony ataon'ny ministre ny industrie mazava hoe inona tsara ny tedavina. Fa raha fanomezana tany orinasa vahiny ngezabe ohatra olana tamin'ny DAEO dia veriko fa tokony jerevana zany ny fisian'izay. Eo amin'ny tontolon'ny délestage kosa indray no andeha ho resantsika farany malaza amin'izao fotoana izao ny fahatapahan-jiro matetika tsy eto Antananarivo ihany fa hatrany amin'ny faritra ihany koa. Ahoana indray ny hevitra mikasika an'izay hoe inona ny mbola mahatonga an'le délestage lava reny eto Madagasikara? Ny olana aloha tokony ho hazava dia hoe ministèren'ny énergie ve, ministèren'ny angovo ve, ministèren'ny jirama so ministère hitady ny fahaleovan-tenatsika amin'ny resaka angovo. Zay aloha zany ny fanontaniana mipetraka. Ny olana lehibe manko dia zao nanomboka tamin'ny 2010 ka hatramin'ny 2012 hatramin'izao zany mihoatra ny 600 milliards d'ariary ny vola lany nanaovana subvention ny jirama. Laza ny directeur général ny trésor hoe nahavitany zay 13 unités ozy de 18 méga. Zany hoe raha zay 18 méga zay zany orinasa 13 amin'izay ny vita dia efa ataoko angamba fa tsy dia tena nanana olana ntsony resaka herinaratra ny teto amin'ny faritra maro teto Madagasikara. Ny tsara fantatsika eny dia zao misy zao any Chine amin'izao fotoana izao Madagasikara manana arena any ambanin'ny tany. Misy ny charbon, misy ny uranium, misy ny gaz. Zany rehetrarehetra zany afaka ampidiritsika amin'ny resaka indépendance énergétique. Ny olana manko amin'le resaka le herinaratra alaina avy any amin'ny avy aty amin'ny gasoil sy ny fioul lafo be io satria tsy miankina amintsika malagasy mividy le gasoil le fioul fa miankina amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha raisitsika koa
ny resaka hoe hydroélectricité na hoe raisina avy any amin'ny rano ny olana amin'le dorotanety a efa miena zany ny capacité sy ny potentielitsika raha jerevanao fotsiny zao ary amin'ny pont-ny Tanjombato dia hitanao fa efa ambany dia ambany ny rano a ary amin'ny pont-ny Tanjombato fa ny tokony eritreretintsika zany hoa dia charbon ny uranium ary ny gaz raha raisitsika fotsiny zao ny teknologie sinoa misy amin'izao fotoana ny usine anankiray de production de 50 mégas d'électricité zany hoe ahavitana feno tsara mihitsiny zany raha tanàna ohatrana Antananarivo dia vitany zareo sinoa zany ao anatin'ny enim-bolana mametraka le orinasa amokatra an'izay herinaratra zay ka afaka tsara zany hoe diniantsika hoe izy amin'ny partenaire afaka manao tsika appel d'offre mazava hoe ahoana nafahantsika hiditra amina indépendance énergétique fa tsy resaka ny olana jirama fotsiny diniana. Eny ary saorana ianao ny vahiny tato anatin'ny zanam-pandarana question d'actu dia iny ihany koa no entina mamarana nyity zanam-pandarana ity misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray Misaotra ampiany. dia izany koa no entina manakatona ny fiarahana tamin'ity anio ity saorana ianao ny nanaraka ny hatramin'ny farany manome fotoananao indray raha mpitso tahaka izao veloma tompoko. C'était les infos du soir avec Socavitre. Socavitre sera présent au Salon de l'Habitat du 6 au 9 novembre 2014. Socavitre, très sincèrement à votre service.